Tokotelo na masana andro tamin'ny fambolavolaana ny drafitra nasionaly ho fiarovana sy fitantanana maharitra ny Antsantsa sy Makoba eto Madagasikara, ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fipianarana ny Jono, ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana Maharitra ary ny WCS na Wildlife Conservation Society. Ny volana Jona lasa teo no nankatoavana ity paikady nasionaly mba iarovana ny Antsantsa sy ny Makoba ity, ka nisy araka izany ny Berarakevitra ho an'ny mpanao gazety ny faran'ny herinandro teo tao amin'ny Hotel Melis Analakely ho fampafantarana izany. Ho fanamarihana indrindra ihany koa ny andron'ny 14 Jolay izay andro maneran-tany ho fiarovana ny Antsantsa. Loza mitatao eo amin'ny fiainan'ireo Antsantsa sy Makoba eto amintsika ireo ny fisian'ny Jono miompampana, ka atahorana ny ahalany tamingana ireo Antsantsa 730 karazana amin'ireo 20 ananatsika. Mahakasika ny akiwa na requin sy ny rena Makoba eto Madagasikara zany ny tsara fantatra dia anisany manana espèce maro atsika eto Madagasikara, raha tsy teny hoe ny requin zao manana ny 20 mahery ny karazan'ny requin misy eto Madagasikara. Ny 730 amin'izy ireo zany dia efa anatin'ny hoe ho lany tamingana ao anatin'ny lista mena ny IUCN. Zany hoe atsika eto Madagasikara dia manondrana mitrandraka ny requin na akio. Ohatra zao tamin'ny taona 724 atsika nanondrana tany amin'ny 410 tonnes zao no naondrana atsika. Rehefa jerena zany mihena dia mihena zany, mihamihena hatrany, zay iarenantsika zay. Zay natonga ny ministera roa tonta, Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana Lovainjafy sy ny Ministera Misahana ny Jona dia namolavolan'ny paikady hitantanana maharitra ny reo arena anankiroa reo, singana manokana reo arena anankiroa, na ny akio zany na ny Makoba. Satria ny aty amin'ny Jona dia resaka fitantanana maharitra, ny aty amin'ny Tontolo Iainana dia resaka fiarovana. Dia zay natambatra ny ministera anankiroa zay ahoana ny fomba tantanana sy ny iarovana maharitra andreo karazana biby anankiroa reo. Zany hoe zany io zany le tantsika hoe plan national de conservation et de gestion durable des ressources requin et io dia misy axe, na ny hoe misy asa maro takina ao anatin'io. Zany hoe raha fintinina zany dia tsy maintsy miainga amin'ny resaka fikarohana aloha. Ohatra ny ahoana zany ny toetoem-piainan'ireo biby reo, ohatra ny ahoana zany ny tahiry misy eto amintsika, zay fikarohana zay no iangana. Misy an'izay fikarohana zay misy ny fampahafantarana na ny sensibilisation zay tsy maintsy atao, satria misy ireo mpanjono madinika ny fotona sy ny mpanjono salansalana zay miaina efa zatra mitrandraka an'io na ny akio na ny Makoba io zany. Dikan'izay tsy maintsy ampahafantarana azy ireo ohatrany ahoana ny toetoetran'io biby reo amin'izao fotoana. Zay ny dingana zay zany tsy maintsy ho atao. Zay vao tena mametraka hoe ohatrany ahoana zany ny lalàna amin'ny fia an'ireny zavatra reny. Izy ny tsy azo trandrahina satria efa lavo tabitana, izy ny mbola azo trandrahina fa amin'ny fomba mendrika ny fitrandrahana, izy ny tsy maintsy ho arovana tanteraka, misy lalàna amin'ny fia an'izay. Zay zany le dingana ao anatin'io karazana drafitra nasionaly io. Le drafitra efa vita, efa validé tamin'ny volana Jona lasa teo, dia efa nisy atrikasa natao fankatoavana an'izay drafitra zay. Fa ny fampiharana azy amin'izay no rosontsika amin'izao. Efa ho 10 taona izao no fidiram-bola ho an'ireo mpanjono an-dranomasina ny famarotana ny nofony, ny lohany ary ny vombon'ireo Antsantsa sy Makoba ireo izay tena tadiavany ny tsena ivelany. Mihena trana nefa ny vokatra satria tanam-piandohana raha nanondrana 40 taona isika dia 410 taona sisa izany tamin'ny taona 710 sy 2000. Mihena ny vokatra satria efa miavitsy ireo Antsantsa sy Makoba ireo. Tena zava-dehibe araka izany ny fananantsika ny drafitra nasionaly ho fiarovana sy fitantanana mba ho lovainjafy ireo karazana Antsantsa sy Makoba ananantsika eto Madagasikara ireo.